Rehefa avy nizaha-draharaha nandritra ny fotoana maromaro teo anivon'ny FJKM Ambodifahitra Martiora ny mpitandrina Henintsoa Rakotondrasoa dia notsofin-drano hanohy ny fianarany hafa indray. Omaly ihany koa ny fanadalana tamin'izay ny nanantanterahana ny fetin'ny taranaka teo anivon'ity fiangonana ity. Notanterahana ny alahady lasa teo ny fanaovam-beloman'ny mpitandrina Rakotondrasoa Henintsoa izay nizaha-draharaha tao amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora. Nisy ny fandraisany tanana azy teny amin'ny altara sy ho notsofin-drano azy amin'ny fianarana izay mbola ho tanterahiny. Fa nanantanteraka ny fiomanana ny amin'ny fetin'ny taranaka ihany koa izay ho tanterahana ny alahady 3 novambra 2024 avy izao ny FJKM Ambodifahitra Martiora. Amin'izany fetin'ny taranaka izany dia isy ny valopy ho an'ny isa-tokantrano izay raisina eo an-tokotany, isy ihany koa ny rakitra isan-taranaka izay aterina eny amin'ny altara mba ho fanisanan'ny taranaka tonga. Amin'io andro ihany koa no iarabanan'ny taranaka ny fiangonana afa-panadinana ara-panjakana rehetra ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Efa misy moa ny sakafo maivana izay amidy eny an-toerana amin'io alahady 3 novambra io. Tonga indray ry havana ny fankalazantsika teraka Ambodifahitra ny fetin'ny taranaka izay atao ny alahady 7 volana novambra ho avy izao. Aroso amin'ny 7 maraina ny fanombohan'ny fampompivavahana. Isy ny fandraisana valopy ho an'ny isa-tokantrano izay raisina eo an-tokotany, ary ny rakitra isan-taranaka kosa dia aterina ety amin'ny altara. Isy koa ny fiarabana ireo afa-panadinana ara-panjakana rehetra amin'io fotoana io, ary ho faranana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny fotoana. Misy ny sakafo maivana sy ny sakafo izay amidy eo an-tokotany amin'io fotoana io. Koa manasa antsika rehetra ho tonga ny alahady 7 volana novambra 2024 ty amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora. Dia manentana ny fahatongavantsika taranaky ny FJKM Ambodifahitra Martiora rehetra amin'ny alahady 3 novambra ho avy izao hamonjy izany fetin'ny taranaka izany.